izany no amangy atsika isambatan'olona ka ho fasoavana lehibe ho antsika ity fotoam-pivavahana androany ity. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao indreo no antsika fa ivavakantsika tompoko. Rainay malalo, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, isaorana ny anaranao. Fa noho ny famindraponao dia mbola velonay ny zahay manaka ankehitriny. Noho ny famindraponao dia ampahery anay ianao amin'ity androandroany ity, ka ho fahasoavana ho anay tokoa ny fotoam-pivavahana androany. Vavaka aminao zahay ao anatyity fotoam-pivavahana ity dia marobe ireo fanahy osa no lasa mahery, marobe ireo fanahy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany no iverina amin'ilay fitiavana voalohany indray. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho voavonjy, ny tsiraray avy no zao teny, no zao fotoam-pivavahana izao dia hijoro tsara ho anao, anompo anao hatramin'ny farany. Ny fierovanao ane ho amin'ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra ray malala, misaotra tompo. Amen. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny anentanana antsika amin'ity androandroany ity dia aoka tena ndray anjara amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe zahay hitanareo ety alohana ihany no natao hanompon'ny tompo amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, fa itsika rehetra mihitsy tena mandraisa anjara na amin'ny hiry izany sy ny hafa izay anentananay anareo. Itoery ny fotoam-pivavahana tompoko, fa mialohan'izany dia maky tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly isika. Salamo 8:4 ka hatramin'ny 5 no hovakina amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy ny oby ka mira. Mankalazany Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka mioby eo anatrehany Jehovah mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka itetanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehany Jehovah fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiny. Amen. Hira roa avy hatrany no iarahantsika manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ka aoka ho vonina tsarantsika tompoko. Alleluia. Dia mbola amin'ny fofeny fifaliana indray no hanamafisanay ny arahaba izay efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Hoy aminao hoe olona sambatra ianao satria mbola mahita sy mandre izao fotoam-bavaka izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia mba eo koa. Izany hoe manatrika antsika eto izany Andriamanitra androany ka na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao, rehefa eo ny fanatrihan'Andriamanitra dia ho afaka ianao androany, ho sitrana ianao androany. Ninona zavatra hitanao fa manahirana anao rehefa eo ny fanatrihan'Andriamanitra dia rava daholo sa Chianae tiano Jesosio, asimuya mikeri ni vulina ichao, hatawi masapa resrachizai Jesosio, manachketiana. Chianae tiano Jesosio, asimuya mikeri ni vulina ichao, hatawi masapa resrachizai Jesosio, manachketiana. Kuzai mararetizao, afaure Jesosai vofatu chao, asiuya
fa tsy miova ianao Jesosy tsy miova ianao sitrano avoko zay manareto izao avao re Jesosy zay vao fatotrao asehoy aminay fa tsy miova ianao Jesosy tsy miova ianao faizay fegoya vukuzay mivureto izao Jesosy misamtranao zay atsay aminay mifanay masinao tulay Pentekostany so faizay fegoya vukuzay mivureto izao Jesosy misamtranao zay Haleluya amin'ny toerana misy mifanatrihan'Andriamanitra rehefa eo Andriamanitra manaiky an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny tany sy ny lanitra miara-miondrika eo anatrihan'Andriamanitra ny olana rehetra ny ady rehetra ny aretiny eo amin'ny fiainanao manaiky an'Andriamanitra zany rehefa eo mifanatrihana andao mbola porofotsika amikira fa manatrika eto Andriamanitra ary manaiky anazy ny zavatra rehetra ndao ary toboka silani chamyakuka ivari manutulo mitsau kanao nieri recha de mana kanao anao nitafiucha tsima simichacha niulana tsima simando alikia Eri recha de mana kanao 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 lupanzaka Rani manjakizai Jehovah El Shaddai Anjamanichai Kanao nosanjachai Tupuni tupianau Rai sui fidera Famedi kindidayana Nitani silani chamyakuka Ivari manutulu misau kanau Ieri recha de mana kanau Tsima simisacha Iulana tsima simando alika Ieri recha de mana kanao 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 lupanzaka Rani manjakizai Jehovah El Shaddai Jamarichai Yanao rasa
indrindra ianao zay sony fidera lafa mendriky indrindra ianao zay sony fidera lafa mendriky indrindra ianao. dia raisitsika ho zava-dehibe zay fiderana zay niarantsika nanome voninahitra an'Andriamanitra izay. Eto dia matsiaro ny voalazan'ny Baiboly fa reo olon'Andriamanitra rehetra na tany amin'ny testamenta taloha na taty amin'ny testamenta vaovao dia tena tsy takatra saina ny zavatra nitranga fa atao anatin'ilay fiderana natao an'Andriamanitra no naneho ny voninahiny ho famonjena ny olony io tompandriamanitra tsy toy io. Ary inona fa mandraka ankehitriny dia tsy miova fa mbola manao hetsika mitondra famonjena ny tompo raha tena midera sy manompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika tokoa isika. Amin'izao fotoan'izao azy isika dia andre ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra zay hitondra ny afatr'Andriamanitra moa zany amin'ny androandroany ity dia ny pasteuratsika zay mandraikitra ny fiangonana any Manjakandriana. Koa dia raisitsika amin'ny mpifaliana ny mpanompon'Andriamanitra hitondra zany afatr'izany ary reto mpitarika fiderana reto kosa omentsika toerana tompoko. Eny tompoko dia ampifaliana lehibe indray no hijoroako eto androany hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao izay arahantsika mivantana ihany koa amin'ny tambazotra na ny any amin'ny YouTube ihany koa zany. Inoko androany amin'ny anaran'i Jesosy fa hitondra fahasoavana be ho antsika tsiraray avy ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity ary manaiky androany ho fitaovana tsara am-pelatanan'Andriamanitra hitondra ny afatr'Andriamanitra. Hivavaka isika ary ho anao izay manaraka izao fotoana izao, inoko fa tena tsy ala maina ianao. Hivavaka isika. Ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao fa mbola notahinao, mbola afaka ho fantsona andray androany ho solombavanao, makasitraka fanahy masina fa miaraka amiko eto ianao androany. Mivavaka ao aminay tsiraray avy za zay tondra ny teninao, mpikirakira koa ny lafin'ny teknika rehetra, ny tsiraray avy izay manatrika izao fotoam-bavaka izao. Andriamanitra mivavaka ho an'ny sofina, ho an'ny maso rehetra ihany koa izay mandre izao fotoana izao, mahita izao fotoana izao. Za mamatotra ny Satana amin'ny anarama herin Jesosy, tsy ambinina tsy manan-kery amin'izao fotoana izao. Misandrata ray, misandrata Jesosy, misandrata fanahy masina. Amen. Andehantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany atao amin'ny epistily voalohany ny Jaona no andeha ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 4 izao voasoratra amin'ny anara-maherin' Jesosy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy reny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Averiko ny tenin'Andriamanitra. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy reny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ry havana ny mazava-dehibe izany hoe fananana an'Andriamanitra, fananana an' Jesosy, fananana ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Voalohany indrindra dia izao hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lehibe izay ao aminareo, izany hoe ny olona zany izay manapa-kevitra manaiky an' Jesosy Kristy ho mpamonjy eo amin'ny fiainany. Mino izy fa maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nitondra ny aretiny, ny fantrany, ny saziny, ireo karazana fahoriana maro izay nisy teo amin'ny fiainany. Mino fa Jesosy no mpamonjy azy, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana fa zavatra lehibe mihitsy tsy azo sisy azo oharina amin'izany
eto amin'izao fiainana zao mihoatra noho izay ananan'ny olona no fananan'ny olona zany Jesosy Kristy zany eo amin'ny fiainana. Voalaza ny ten'Andriamanitra fa eo amin'ny Korintiana 4:7 milaza fa rehefa nino an Jesosy ny olona mandray an Jesosy ny olona anankiray, isika izay mandray an Jesosy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Any amin'ny teny frantsay izy moa dia hoe nouvelle création, zany hoe famoronana vaovao, zany hoe noforonana vaovao, tsy mitovy amin'ireo olombelona rehetra izay eto amin'ity planeta tany ity, fa olona miavaka mihitsy ny olona manana an Jesosy eo amin'ny fiainany, mino an Jesosy nandray azy ho tompony fiainany, mino izy fa io Jesosy io maty eo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotany, ny aretiny, ny fahoriana, ary tsy misy famonjena ho azy raha tsy manatona an'io Jesosy io. Ny olona tahaka izany dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nandray zavatra lehibe, manana zavatra lehibe. Voalohany indrindra inona io lehibe io? Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana teo fa famoronana vaovao. Tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra, hafa mihitsy zany olona manana an Jesosy zany, nandray an Jesosy zany, manana an Jesosy, mino fa izy no mpamonjy azy, ary tsy manana mpamonjy afa-tsy Jesosy izy eo amin'ny fiainany. Izay olona izay lazain'ny epistiliny Jaona fa manana zavatra lehibe, ataontsika ao anatin'ny fonosana le hoe zavatra, manana fahasoavana be. Raha lazaintsika amin'ny teny anankiray, lazain'ny tenin'Andriamanitra teo hoe olona noforonina ho vaovao, zany hoe tsy olombelona izy fa olona vaovao, tsy biby koa izy fa famoronana vaovao, zany hoe tena olona miavaka mihitsy. Indraindray mantsy dia heverin'ny olona fa zavatra maivana zany hoe olona manana an Jesosy, nandray an Jesosy ho ao anatiny, tsy ndriko fa tsy tahaka an'ireo olona izay hoe mino fotsiny an Jesosy, fa tsy ndriko androany fa ireo izay manana an Jesosy, mandray azy eo amin'ny fiainany ry havana, izay nanaiky azy eo amin'ny fiainany, fa io Jesosy io dia maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotany, nitondra ny aretiny, nitondra ny fahoriana, nitondra ny fahantrany teo amin'ny hazo fijaliana. Na iza na zovy no nino ary nandray an'izany Jesosy zany, dia voalazan'ny Korintiana fa olona noforonina hafa mihitsy izy, zany hoe famoronana vaovao. Lazain'le Jaona teo hoe mitondra fahalebiazana izy, voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa satria lehibe izy ao anatinareo, zany hoe tsy misy lehibe ankoatran'izany eto amin'ity fiainana ity nananan'ny olona, noho izany hoe manana an Jesosy, nanaiky an Jesosy, nanaiky ampanjaka an Jesosy, hitoetra eo amin'ny fiainany. Raha hijery ohatra nge zao tsika tantarana lehilahy anankiray, lazain'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Luka 7:20, dia tsy iza moa izany fa i Zakaiosy. Ity Zakaiosy ity dia nanana ny fiainany amin'ny maha olombelona azy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny tantara, betsaka ny olona mahay ny tantaran'ity lehilahy ity, izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe izy eo amin'ny 2 indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehiben'ny mpamoretra sady nanan-karena. Raha izany zao ny vakintsika dia hoe fangatsy ny arena moa no tena ilaina eto amin'ity tany ity, tsy nilaza koa ve no ilaina, satria ankoatran'ny arena dia manana toerana ambony ity lehilahy ity, manana ankonana koa izy, fa na tsy voasoratra eto aza dia inoko zany. Raha ny zavatra ilaina amin'ny maha olombelona, ireo ara-materialy dia nanana Zakaiosy, fa saingy izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 3 ary nitady ahita izay Jesosy izy. Ry havanao, isika zany izay nanolo tena naniazakazaka nandeha nanatona an Jesosy dia tena miavaka be mihitsy, fa tsy hoe misy mampiavaka atsika, fa tena miavaka be mihitsy ry havana, satria ity Zakaiosy ity rehefa natsapa izy nandritra ny fotoana elany ainany, dia tsapan'ny Zakaiosy hoe ohatran'ny hoe tena tsapako ihany, hoe tena misy banga be ny fiainako, betsaka ny zavatra tsy haiko amin'ny fiainako, tena tsapako hoe ohatra manokana hoe reo asana
mpamosavy ohatra na de volo ohatra fantatra Zakaiosy fa tsy resiny zany misy ny tontolo tsy hita maso na tsy mivavaka ny olona na mivavaka ny olona ry ava-malala de mahafantatra an'izany fa misy hery tsy hita maso eto amin'izao tontolo zao ary ty Zakaiosy ty de natsapan'izany hoe tsy vitan'ny arenako ny fiainako ry havana de teo anatrehan'izay de nanomboka niny Zakaiosy de nanatona an Jesosy ihany koa izy nandeha nitady an Jesosy izy tsy hoe nitady izy hoe aiza mbola nampiana ny volako fa Jesosy mihitsy no nitedaviny andeha hitady ozy ny ten'Andriamanitra hoe nitady ahita izay Jesosy izy tena Jesosy mihitsy no tedaviny ty lehilahy ity tena nitady an Jesosy izy ry havana ary voalaza ny ten'Andriamanitra ihany koa fa koatran'ny arena dia amin'ny maha-olombelona azy dia mpanoty izy voalaza ny ten'Andriamanitra fa izy dia lehibe ampamoretra ary mpanambaka olona mpangalatra tena hoe mpanao kolokolo mpanao fiainana ratsy tena hoe voafatotry ny toetra ratsy izy ty tsy vititsika tsiraray avy raha mbola olombelona dia nanana an'izany fiainana izany fa izy manokana natsapa hoe nataony ny ezaka rehetra fa tsisy afaka nahavonjy azy amin'ny maha-olombelona azy hoe nandeha tamin'ny fisainana izy fa tsy afaka nanova ny fiainana izany fa tapa-kevitra izy hoe tena fantako tamin'izay fa Jesosy ihany ny afaka nanova ny fiainako dia niazakazaka Zakaiosy nanao ny fomba rehetra ary tsy nahitan'iza fa nitady an Jesosy fa na Mariana aloha rehefa hitady an Jesosy ny olona anankiray isika ry havana rehefa hitady an Jesosy dia tsy manontany ny hevitry ny olona faharoa koa dia izao ny sakana tsy maintsy misy fa rehefa tanjona ny hita an Jesosy rehefa tanjona ny hitady an Jesosy tsy misy mahasakana antsika na inona eto amin'izao fiainana izao matoa ny olona mbola tsy mahita na tsy mandeha eo ny tsiraray avy ho antsika zao mety hoe manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny tambazotra dia hoe ohatra mba tiako le vavaka io mba te handeha fa saingy ny saingy dia misy foana fa raha tena mitady ianao dia izao hoe tsy avelanao hisy zavatra anakana anao fa miazakazaka ianao ty lehilahy ity dia afakely ny nataony voalaza ny ten'Andriamanitra fa niankazo izy ry havana zany dia ohatra ny hafahafa amin'ny maha-olombelona fa izay rehefa te hitan Jesosy satria resy lahatra izy fa tena Jesosy ilay tedaviny le banga teo amin'ny fiainany izay voalaza ny ten'Andriamanitra tany amin'ny Jaona teo hoe ianareo izy anaka ianareo izy dia manana zavatra lehibe izay ao anatinareo ninona mety zavatra nanan'ny olona dia tsy azo oharina amin'izany fiainana ao amin'ny Jesosy zany satria nahoana Jesosy Kristy ry havana dia zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao izay Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina izy telo tao an-danitra tao nanapa-kevitra fa Jesosy zanaka Andriamanitra dia nentina teto amin'izao tontolo izao ka nazovy mandray azy dia izy no tetezana raisy lafatsika hifanehatra amin'Andriamanitra ray Jesosy izay Andriamanitra zanaka ary ny fanahy masina Andriamanitra fanahy ry havanao tsisy volafotsy mahasolo an'Andriamanitra tsy misy volamena mahasolo an'Andriamanitra ary izany ihany koa rehefa avy eo no azavaiko amin'ny teboka faharoany amin'ny hoe lehibe zany fandraisana an Jesosy zany hoe tena lehibe tokoa araka ny lazain'ny epistiliny Jaona hoe ianareo izy dia efa naresy izao tontolo izao satria lehibe izay ao aminareo ry havanao tsy misy lehibe noho izany ao amin'ny Jesosy zany ninona zavatra nanan'ny olona dia tena lehibe loatra izany ao amin'ny Jesosy zany teto dia pirofo fa ity Zakaiosy ity rehefa tonga tao amin'ny Jesosy izy nanaiky an Jesosy izy nanompo an Jesosy takatsika rehetra manompo azy izy dia inona zavatra nitranga tena nisy fiatraikany teo amin'ny fiainana izany tsy hoe tsy hita maso ety an-tany fa rehefa tonga any an-danitra izy izay vao hitantsika fa ty an-tany dia niarana hita daholo ny olona rehetra gaga ny olona hoe niova lehilahy tena niova ry havanao ianao manokana angamba mahatsapa mihitsy hoe isika angamba mahatsapa mihitsy hoe tena tiako ny fiainana te hiova ny fiainako tokana ihany lakile hanova ny fiainantsika Jesosy miditra sy mivelona ao anatsika ka isitrika ireo fahasoavana be nomen'Andriamanitra ray omeny fanahy masina nomeny Jesosy amin'ny alala finoantsika an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika ry havana tsy maintsy
mampanjaka an Jesosy tsika ary mino fa izy no mpamonjy antsika ry havana ary tsy misy mpamonjy ankoatran'io Jesosy io anova ny tantaram-piainantsika tena manova tantara Jesosy tena manova tantara izy izany mazava-dehibe an'izany hoe manana an Jesosy Kristy izany Lazarosy dia tena azafady Zakaiosy dia tena niova ny tantaram-piainany le izy mpanambaka dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe izy ndray no anonitra ozy izy ny Luka 7:10 tena nifanipaka ohatry ny atsimo sy avaratra zany ry havana fa raha le mpanambaka olona voalaza ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny 9:7 dia zao nataony indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo zany hoe tena tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa manova tantaran'olona rehefa tonga eo amin'ny fiainan'olona tafiditra mahazo laka eo amin'ny fiainan'ny olona Jesosy ary porofo ihany koa ry havana Petera sy Jaona voalaza ny tenin'Andriamanitra fa io Petera sy Jaona io any amin'ny asan'ny apôstôly 3:9 manapirofo amintsika tsiraray ampaherezana antsika tsiraray avy tsy hoe ngiwy olona reraka na olona mampalahelo ny olona manana an Jesosy na olona efa tsy mahita aletsony fa ny solution numéro 1 ry havana ho an'ny fiainana dia Jesosy Kristy hozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 3:7 zao ny teneniny Petera sy Jaona rehefa fanena tamin'ny lehilahy anankiray na le mitongotra izy teo amin'ny vavadiny tsara endrika izao ny lazainy izy ireo amin'ny 9:9 andininy 9 fa io Petera tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako no meko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana inona tiany tenenina tsy hoe tsy manana ninina izy tsy izay tiany tenenina fa izao manana mihoatra noho ny volafotsy izahay ny anananay dia plus mihoatra lavitra ny volafotsy sy ny volamena raha ianotsika izay teny volafotsy volamena izay dia ny fototeny eo dia vola ary izany ny heverin'ny olona fa tena fotsy ny famonjena amin'ny fiainana ary tsisy tsy voafahany zany fa teto moa dia porofo ty lehilahy ty nalemy ny tongony ary tsy voafahany vola izay nitatazany teo amoron-dalana ny fiainany fa Petera sy Jaona name vahaolana ho azy izay le mazava-dehibe hoe lehibe loatra ry havana izany hoe manana an Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany ozy izy ny teny Petera sy Jaona hoe tsy manana volafotsy na volamena inona ty tenenina amin'izany hoe mbola ambany lavitra ny volafotsy ny volamena mbola ambany lavitra ny volafotsy ny volamena raha oharina amin'ny zavatra anananay le Jesosy anananay ny fiainanay nampidirina atao amin'ny Jesosy dia zavatra lehibe loatra koavana loatra précieux plus précieux noho ny volafotsy sy ny volamena ry havana betsaka ny olona falifaly ire sa manana volamena be dibe sa manana volafotsy be dibe kanefa tsy manana Jesosy ndry mampalahelo nge fiainan'ny olona tahaka izany satria izao hoe Jesosy Kristy tsy azo oharina amin'ny volafotsy tsy milahatra akory amin'ny volamena fa ambany lavitra ny volafotsy sy ny volamena izay natonga ny Petera sy Jaona ny teny io mantsy somary tsy azon'ny olona loatra hoe tsy manana volafotsy ohatrany hoe rehefa manana Jesosy izany dia tsy manam-bola ahitsikely aloha zay satria hoe aleko ihany manam-bola tsy zay tsy manana an Jesosy fa Petera sy Jaona nge hono manana an Jesosy fa tsy manam-bola fa ny tiana tenenina dia hoe mihoatra lavitra noho ny volafotsy sy ny volamena ry havana raha ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izy dia nitsangana lehilahy malemy tongotra ohatrina ny aloha raha ho any amin'ny chirurgien ohatrina ny aloha raha ho any amin'ny dokotera mihoatra lavitra noho ny vola mihoatra lavitra noho ny volafotsy sy heverintsika ho fananana eto amin'ity tany ity ry havana tsara loatra nge ry havana za manana an Jesosy tsy hoe tsara fotsiny fa tena hoe opportunité tena hoe privilège goavana loatra ny fananana an Jesosy tsy misy azo oharina zany amin'izao fiainana izao ary porofo ry havana izany
tantarany Petera sy Jona zany tsy niriny ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny fiandohana teo hoe ary lehibe hoy izay ao aminareo. Ry havako izay manana an Jesosy, ho antsika rehetra izay mbola tsy manana an Jesosy, fotoana izao hanamafisanao ny fanananao an Jesosy mba hahafahanao mandray ny fahasoavana omen'Andriamanitra ray, mba hahafahantsika ihany koa mandray fahasoavana nomeny Jesosy. Jesosy ny lalana hipotantsika, handraisantsika fahasoavana men'Andriamanitra ray tsika, handraisantsika ireo fahasoavana omeny ny fanahy masina izay Andriamanitra fanahy. Fa izao no fanarahana izy telo hoe izay Andriamanitra ray ihany, Jesosy aloha tsy maintsy hidiran'ny olona. Izay izy vao hisitraka ny fahasoavana omeny Jesosy, omen'Andriamanitra ray, omeny ny fanahy masina. Ary ava malala tena tsara loatra, tena aleluia. Tsy takatra ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoantsika an Jesosy, amin'ny alalan'ny faneketsika an Jesosy. Lehibe ny zavatra ananantsika rehefa manana an Jesosy. Teboka faharoa dia hozy ny tenin'Andriamanitra nge hanamafisana an'izany hoe fa inona loatra ny mahalehibe an'izany. Teo amin'ny voalohany dia hoe satria rehefa mandray an Jesosy ny olona hozy ny Korintiana dia tonga famoronana vaovao, tsy mitovy amin'ireo olombelona rehetra ireo. Raha ny olombelona ndresantsika dia hoe inona mampiavaka ny olombelona? Mpanota ny olombelona, samy mahay manota ny olombelona, tsy misy mahay miala amin'ny ota ny olombelona araka voalazan'i Isaia, fa ny olona dia efa tandra vadikoditra ho azy ny fahotana. Fa izao rehefa tonga tao amin'Andriamanitra izy, rehefa tonga tao amin'ny Jesosy izy, noho ny fanekena an Jesosy dia tonga tao amin'Andriamanitra ny fiainany, dia anisany goavana sy lehibe dia izao hoe tonga famoronana vaovao izy. Andriamanitra niasa, Jesosy namery azy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary havana Jaona toko voalohany 9:12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mininy anarany. Aleluia. Anisan'ny zavatra ngeza be ry havana dia izao, ny olona rehefa manaiky an Jesosy, rehefa tonga amin'ny Jesosy ny fiainany, Jesosy ny mpanjaka ka tonga amin'Andriamanitra ny fiainany, mandray azy izy, hiasa sy vela ao anatiny. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa misy hery avy any an-danitra tonga ao anatiny, ka tonga zanak'Andriamanitra izy. Ry havana mba mirehare ihany ny olona raha hoe ohatra mialatsiny hoe zanak'olona manakaja, manam-pahefana, ohatra hoe manana tombotsoa manokana mihitsy, izany hoe zanaky ny premier ministre, zanaky ny ministre. Fa eto androany dia ilay créateur du monde, ilay mpamorina an'izao tontolo izao, ilay Andriamanitra velona, izany no dada, izany no rain'ny olona izay nanaiky an Jesosy eo amin'ny fiainany. Aleluia. Goavana loatra zany, tena lehibe zany ry havana. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe izay nandray azy dia nomena hery, misy hery avy any an-danitra miditra ao anatiny ka mitondra azy ho zanak'Andriamanitra, ho tonga zanak'Andriamanitra hozy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra koa milaza ry havana fa raha zanaka hozy izy ny Romanina toko 7:17. Inavina opportunité rehefa zanaka ianao. Ny zazakely tsy mila effort be fa le titre mahazanaka azy dia mikarakara azy ny ray aman-dreniny. Voalatsaka eto tany izy dia efa raisina amin'ny lamba, dia karakaraina menan'olo, asiana tady, asiana kosy sy ny sisa. Zany hoe tombotsoa lehibe hoe zanak'Andriamanitra. Any amin'ny Isaia dia milaza an'izany fa ny zanako izy Andriamanitra 5:7, Isaia 45:11. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary tsika olombelona ary mahafantatra an'izany fa rehefa hoe zanako io dia tsy mila tenenina ianao vao hikarakara azy, fa hainao no mikarakara ny zanakao, tonga dia mandeha ho azy zany. Andevaka itsika ilay Romanina 8, Romanina toko 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra. Izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra, no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonahitra aminy koa.
raha zanaka dia mpandova anisan'ny tombotsoa teo a dia nytanisa hoe rehefa zanaka dia ny ray aman-dreny ny zanaka tsy mila hoe manao taratasy ngeza be vao mahasosoa maraina manao hetsika hoe mandohalika hoe dado raha sitraka ao dia me sakafo maraina fa izany hoe statut amin'ny mahazanaka izany dia automatika mikarakara ny ray aman-dreny eno ngery havany ity ny fanamaria ny akamaroan'ny olona tia tsy tia ho zanak'Andriamanitra fa tia ho tahian'Andriamanitra fotsiny ahoana izany tsy tia ho zanak'Andriamanitra fa tia ho tahian'Andriamanitra fotsiny fa maninona ianao mandeha mivavaka maninona ianao tonga eto ka za tia ho tahian'Andriamanitra fa Andriamanitra ange ho ny mamaolana e tsy diso izany fa mpamaolana izy izay olana koa ve moa dia tsy vaovan'Andriamanitra zao tontolo izao ary namboarin'Andriamanitra ny ranomasina ny continent ny océan izy no créateur ry hava lehibe loatra Andriamanitra izy namorona izao tontolo izao tsy misy tahaka an'io Andriamanitra io lehibe loatra Andriamanitra ry hava ary manana an'Andriamanitra dia manana ny lehibe manana ny lehibe ao anatiny zanaky ny lehibe voalaza ten'Andriamanitra teo ary tsy vitany hoe karakarainy fotsiny izany natao hoe zanaka fa maninona hozy izy mpandova alleluia mpandovan'Andriamanitra ny olona rehefa manan-karena be ny ray aman-dreny ka mandova ny ray aman-dreny izy dia fahalereo hoe nisy fiatraikany teo amin'ny fiainany izany ka raha ilay Andriamanitra mpamorona zao tontolo izao ve ny ray aman-dreny ny raintsika ry havana ko havana loatra ny zavatra ataon'Andriamanitra ary izany tenin'Andriamanitra izany no entina izarana amintsika ny sarobidiny izany hoe manana an'Andriamanitra manana an' Jesosy fiainana miaraka amin'i Jesosy fiainana lehibe tsy nirina hoe lehibe izay tenin'Andriamanitra izay ma tsy ry havana dia matetika ny tsy takatry ny olona hoe vavaka sisy alao vavaka zay sisa vahaolana fa ny vahaolana ngeza indrindra ary azo antoka indrindra solution numéro 1 dia ny ao amin'ny Jesosy ny ao amin'Andriamanitra kanefa ry havana tsy hitady vahaolana ny azakazahantsika nompo an'Andriamanitra fa ny tandon'Andriamanitra nge dia izao hoe tsy ny haman'ny olantsika tsy ny hanasitrana antsika tsy ny hitondra antsika amin'ny fiainana mahafinaritra fotsiny eto amin'ity tany ity fa ny atonga antsika ho zanany raha nanome an' Jesosy izy tena atonga antsika ho zanany ka ho karakarainy ho adidiny ary andova azy ry havanao fantatry ny fahavalo loatra izany ka mitady ny fomba rehetra izy anesorana ny olona tsy ao amin'izany toerana zanak'Andriamanitra izany ny zanak'Andriamanitra ry havana dia olona miavaka eto amin'izao tontolo izao ary mampalahelo fotsiny raha hoe tsy fantatry ny olona izany raha misy zanaka anankiray zanaka mpanankarena anankiray nefa tsy fantany mihitsy izany fa nitezain'olona mahantra izy dia mahantra eo foana ny fiainany anio ihany koa dia ampahafantarina antsika fa mila misokatra ny masom-panantsika ary ny fahafantarantsika izany hitaizan'Andriamanitra antsika fony voateraka manaiky an' Jesosy tsika dia tia am-piangonana ry havana ny olona zao rehefa teraka dia makany amin'ny maternité inona moa ny maternité iteran'Andriamanitra ny olona aty am-piangonana ary rehefa teraka ny olona dia bebe izy aloha zanak'Andriamanitra bebe ara-panahy zazakely ara-panahy izy dia ao anatin'izany izany ny tombotsoa lehibe andehanana aty am-piangonana ry havana satria ao no ahafahantsika tsiraray avy mivelatra mitombo ao anatin'ny famponan'Andriamanitra mety hoe manaraka ny fandaharantsika amin'ny mety hoe téléspectateur anao mpijery télé amin'izao fotoana izao toy izy ianao hoe izany tsy andehanako any am-piangonana fa eto dia mahazo fa tsokevitra izany fa tsy maintsy makany am-piangonana mba hahafahantsika ry havana mitombo ara-panahy satria ireo no ranonorana mampitombo antsika raha namaiky sary anankiray Jesosy ao amin'ny Jaona 5:10 dia nilaza izy fa ny tena be ny azo dia Jesosy ary isika tsiraray avy no sampana ary raha oharina izany le tany be feno tsiro Jehovah Andriamanitra ary ratsaratsana rehetra rasinina mifoka ny rano rehetrarehetra sy ny tsiro rehetrarehetra ao anatin'ny tany dia ny fanahy masina fa tsy afaka tonga any amintsika nefa izany Jesosy aloha ny raisina voalohany ahafahantsika mandray zavatra avy any amin'ny fanahy masina ahafahantsika mandray zavatra avy any amin'ny Jehovah raintsika ry havana eritreretika izany kisary izany hazo be anankiray dia sampana isika tsiraray avy dia misy rasinina ao ambany dia le tany be iny Jehovah ray ny tena ny hazo dia Jesosy ary rantsana rasinina ireo ny fanahy masina mitondra ireo tsiro makao amin'ny hazo dia makany amintsika tsiraray avy ry havana voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahay manao ninnintsika
raha misaraka amin'ilay tena ny azo. Tsy azontsika ntsiro avy any amin'ny tany avy any amin'ny Jehovah ray. Tsy azontsika ntsiro entin'ireo rasinina avy amin'ny fanahy masina, fa tsy maintsy mitambatra amin'ilay tena isika ry havana. Ny ten'Andriamanitra izany dia mampahery antsika ry havana. Fa goavana loatra ny toerana misy antsika eto amin'izao tontolo izao. Ny tena marina dia olona hafa mihitsy isika. Ny olona mety tsy mahatsapa an'izany, fa ho anao zay, ho antsika izay efa manana an Jesosy te hampahery anao manokana, aza eritreretinao hoe mety misy ady sy andalova antsika. Ireny ady ireny nge tsy olana fa fitahiny. Entin'Andriamanitra ampahafantarina amintsika hoe lehibe Andriamanitra ary expérience. Tsy maintsy mi-expérimenté fiarahana amin'Andriamanitra tsika mba hahafantarantsika ny valeran'Andriamanitra, mba hahafantarantsika fa iza moa Andriamanitra izay namonjy antsika, fa tsy resaka fotsiny izany fa tena marina ry havana. Goavana loatra ny zavatra ataon'Andriamanitra. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe Apokalipsy 7:10, tany mafy izay anananao, mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Ny zavatra matorombahana ry havana dia sarobidy, précieux matorombahana. Tsisy olona nrombaka zavatra tsisy dikan'izany. Maninona ny devoly izay ny tsiriritra loatra ny toerantsika zanak'Andriamanitra rehetra. Zanak'Andriamanitra ianao mahita sy mandre amin'izao fotoana izao. Mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tany mafy izay anananao. Oka ianao indray hiverinao amin'ilay toerana sarobidy. Raha tsapanao fa efa niataka tamin'i Jesosy ianao, tsy mipetaka tamin'ilay tena be fa efa nisy elanelana, efa ianao mihamalazo ny fiainanao, maina ny fiainanao, tsotra ny vahaolana dia ny fiverenanao amin'i Jesosy, ny fanamafisantsika, ny firaisana, ny communion amin'i Jesosy ry havana, mba tonga antsika indray ho velombelona ka ho tena zanak'Andriamanitra velona marina. Isitraka ireo fikarakarany raitsika ary andova ny raitsika araka ny tenin'Andriamanitra ry havana. Noho izany dia mampahery anao hoe oka ianao tena hijoro tsara eo anatrehan'Andriamanitra, manoloana problème izay misy eo amin'ny fiainanao. Tsy izany akory ny azakazantsika anompo an'Andriamanitra hoe ny problème ihany dia rehefa mivaly izy dia tsy tadidiko indray Andriamanitra na hoe kivy indray afa misy problème. Farakaraka ireny ny tena tokony fikirantsika amin'Andriamanitra, satria nahoana mila tsiranoka be dia be tsika, mila tsiro avy any an-danitra hanova ny tantarantsika. Izany vao mahay ampifikitra antsika amin'Andriamanitra. Tsisy azo oharina amin'izany atao amin'izao fiainana izao, tsisy azo oharina amin'izany na inona nanantsika ry havana. Fozony Jaona voalohany anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesirety satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ry havanao efa faranako ny tenin'Andriamanitra, mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy iazona izao toerana mahazanak'Andriamanitra antsika izao. Aza manao atsiramina ianao ny fandehanana aty am-piangonana, tena miazakaza. Aza mieritreritra fa hoe vita amin'izao fotsiny fa efa mino an Jesosy eny an-dalana, araka ny teniko tao anaty fanazavana teo alolo kely teo hoe ny olona zao rehefa teraka, nisy vehivavy anankiray niteraka dia tany amin'ny maternité izy, tany amin'ny fiterana izy. Ny trano fiangonana koa dia hoarina tahaka izany, tsy hoe hiterana fotsiny fa hikolokoloana ny olona. Raha ny teny Aleksary anankiray teo dia izao, na inona hazo tena raha sampany hazo, ny faka, ny tany, raha tsisy ny ranorana avy any an-danitra ry havana dia tsy mety ihany. Inona ireo karazana ranorana izay apetrak'Andriamanitra, lamina apetrak'Andriamanitra hitaizana antsika? Ny fiangonana, ny mpanompon'Andriamanitra. Voalaza ny ten'Andriamanitra zao fa Jakoba 5:14-20 milaza hoe mifampivavah mba ho sitrana. Tsy hitantsika any an-tsena izany a. Any an-tsena ve isy hivavaka ao antsika? Tsisy ihany fa antsoantso no tenenin'ny olona any hoe avira hividy, mora ny entana, mora ny friperie. Fa ty am-piangonana no afaka hivavaka ao anao mpanompon'Andriamanitra. Ireo no ranorana nilatsaka ao amin'ilay hazo ahafahantsika amobe, ary ny tanjon'Andriamanitra tsy hamoa fotsiny tsika fa ho lasa ho fitahiana, satria rehefa vokatra ny paoma dia ho an'ny olona dia fahasalamana ho azy, vokatra ny manga dia ho an'ny olona dia fahasalamana ho azy. Ry hava malalo sarobidy loatra, lehibe loatra izany hoe manana an'Andriamanitra izany mitoetra ao anatsika. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra faranako ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Hivavaka ao mba anisan'ireo olona izay anolo tena ho an'ny tompo ianao. Inona moa no manakana antsika izay mahatsapa fa mbola tsy tena mivelona ao anatsika Jesosy? Inona no manakana antsika tsy hampandroso azy ho mpanjaka ny fiainantsika izao ankehitriny izao? Na aiza na fotoana inona andrenesanao izany? Satria aoko fantatro fa Jesosy rerianina fony ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny havantsika, tsy ny olona manodidina antsika, tsy misy manana fitiavana antsika mihoatra no fitiavan'i Jesosy. Ka lehibe loatra izany hanovany tantarantsika rehefa tonga
tonga ao anatsika Jesosy ivavaka ihany koa androany mba tonga na wahery indray iazakazaka nompo an'Andriamanitra fantatra fa valo loatra ngefa ny fandehananao aty am-piangonana dia hitondra ny fiainanao velombelona ampitombo anao ka ho laza antom-panahy ianao ny andohan'ny olona rehefa teraka dia zaza aloha avy eo miatanora dia mialehibe izy ary ny tanjon'Andriamanitra dia ho tena lehibe ny olona fanarana an'Andriamanitra ninona mety adetrehanao tsy azo oharina amin'ireo fahasoavana be mian'Andriamanitra zany fa arakaraky ny idirantsika ho zanak'Andriamanitra ikikirantsika ary azakazahantsika ho ity aho raha eo iverina aminao ity aho raha eo ianao no raiky tia Jesosy eo ampanjakanao eo amin'ny fiainao anaiky hiditra ao amin'ilay toerana izay hikarakaranao ady aty amin'ny trano fiangonana dia anova ny tantarantsika izany ary atonga antsika mahatsapa fa olona hafa mihitsy ry havana izany dia marina fa tsy resaka fotsiny ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra mampahery anao hijoro tsara anatrehana an'Andriamanitra tsy misy azo oharina amin'izany hoe manana an' Jesosy zany hafa mihitsy zany voalaza ny tenin'Andriamanitra teo tenin'Andriamanitra milaza ry havana fa ny fananana an' Jesosy dia goavana indrindra ny olona anankiray rehefa tonga amin'i Jesosy dia mahazo hery izy andresiny fahotana tonga ianao dia amin'ny fanompona an'Andriamanitra eo n'olona lehilahy an'Andriamanitra ny vehivavin'Andriamanitra afaka hikarakaranao hivavaka ao anao ho afaka amin'ireo fatorana maro izay misy eo amin'ny fiainantsika tsy hitantsika izany amin'ny fijerevana sinema tsy hitantsika izany eny an-tsena tsy hitantsika izany eny anaty taksi be fa ty amin'ny fiangonana hitantsika zany misaotra an'Andriamanitra tsika fa misokatra indray izao ny fiangonana fandresena lehibe ho an'ny zanak'Andriamanitra ho antsika izay fa nangatsitsika miverena indray tsy misy vahaolana fa tsy ny fiverenana ry havana izay ihany no vahaolana hivavaka ao raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavanao raha nitondra ny teninao ny fantatra dia miasa ianao ny fantatra dia efa namangy ny olona maro ianao nizaniza niala tamin'ny fampona lavy tamin'ny fampona fantatra fakasi ianao izy ireo herim-maizina izay nanaka anazy dia arota raha vako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity anio ity nizaniza zanak'Andriamanitra nitondra ny falebiazana tao anatiny atsapany asaribida izany tehirizo raha eo miasa eo amin'ny fiainana ianao fangio izy fanahy masonao amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Hivavaka ho an'ny marary satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe fampivavamba ho sitrana izay no mazava-dehibe any makaty am-piangonana miaino ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy atao zany raha zanak'Andriamanitra isika raha mbola zanak'Andriamanitra kosa isika dia tsy maintsy ataontsika zany hivavaka ho antsika mila mino ianao fa marina ny tenin'Andriamanitra hivavaka ho anao raha marary ianao naizanaiza misy ianao dia izao hoe apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao dia hivavaka ao fa ao anatin'ny vavaka dia hiesitra ny aretina eo amin'ny fiainanao ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao an'ireo izay manana fanaintainana na inona endrika isehon'ny aretina eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra dia miondrika eo anatrehan'i Jesosy eo atrehan'ny anaran'i Jesosy manaiky an'izany no loharan'ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy siala ny aretina miala fanaintainana levina virus na inona aretina na voan'ny coronavirus siala zany aretina zany tsahatra amin'ny anaran'i Jesosy siala fivitosana amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ianao sitranina ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Ny tera ny haja ny voninahitra dia omentsika ilay mpamorona izao tontolo izao ilay mpanjaka ambony sy lehibe indrindra ny tompo hitantsika rehetra tompoko. dia isoratsen'Andriamanitra zay afatra nampitoran'Andriamanitra ny mpanompon'izay afatra zay tena sahaza ho antsika fiangonana kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery hatranetrany andaontsika amin'izao fotoana izao anao hira anankiray dia ao anatin'izany iroso isika hitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra aoka tsisy eo foana eo anatrehan'ny tompo tsy hitondra fanatitra ianao dia hitondra ny ampafolo-karena ihany koa isika ilay apahany izay efa nomen'Andriamanitra antsika tantarao amin'ny fo izany fanaovana fanatitra fanaovana ampafolo-karena izany fa asoa sy atsarantsika rehetra tompoko ho anareo ny tokantrano dia tantarao ihany koa ny fanaovana fanatitra sy ny ampafolo-karena dia rehefa malalaka ianao dia afaka makaty amin'ny tranon'Andriamanitra mitondra an'izay efa nomaninao ho an'ny tompo.
anohiranankiray isika ao anatin'izany tompoko. Alleluia. Mino fanahery ianao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia feno fifaliana, feno fiterana an'Andriamanitra foana ny fiainanao ka ao anatin'ity raha ity eo ampanatanterantsika ny fanatitra dia andaontsika hiara idera, hiara ifaly eo anatrehan'Andriamanitra tompoko. Si falankalaza nauzay riray Dera si saotra iody anao mandraiky izay Lehibe ireo fitahina nomenao anay Fandresena ny fiobina no asangatray Ira si falankalaza nauzay riray Bera si saotra iody anao mandraiky izay Fa lehibe ireo fitahina nomenao anay Fandresena ny fiobina no asangatray Yari fali, yari dera, ankalanza si atizay Yari fali, yari dera, yari yubi anao mandakizay Patsara yanao, sara indinda, sara yanao Ira si falankalaza nauzay riray Bera si saotra iody anao mandraiky izay Fa lehibe ireo fitahina nomenao anay Fandresena ny fiobina no asandratsay Yari fali, yari dera, ankalanza si atizay Yari fali, yari dera, yari yubi anao mandakizay Patsara yanao, sara indinda, sara yanao Yari fali, yari dera, ankalanza si atizay Yari fali, yari dera, yari yubi anao mandakizay Patsara yanao, sara indinda, sara yanao Patsara yanao, sara indinda, sara yanao Patsara yanao, sara indinda, sara yanao maolon'Andriamanitra atsika dia andao anokana fotoana anao vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao. Efa nanao an'izany isika tamin'ity taona ity, tamin'ny taona lasa. Efa nanao an'izany isika nareo fiangonana kristiana namantsika nandritra ny taona maro. Fa tsy atao makivy akory ny fanaovana vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena. Satria matoky isika fa amin'ny alalana vavaka izay ataontsika no azahoany ity Madagasikara ity famonjena lehibe. Amaky Baiboly isika ato amin'ny Ezekiel toko fa
roambyroapolo andiny fatelopolo sy ny firaika amin'ny telopolo eno tsara ary nitady olona teo aminy ao anao manda sy janona eo amin'ny banga eo anatreko ifona ho any tany mba tsy andravako azy kanjo tsy nahita koa dia ahitiko eo amin'ny fatezerako ny afa fatezerako no andaniko azy ary atsingeriko eo andony any ny fanaony ho Jehovah tompony maro zany hoe raha ny momba an'Andriamanitra dia mitady olona tokoa izy hivavaka ho an'ny Madagasikara hivavaka ho an'ny firenena malagasy mba inona mba tsy andravako azy ho ny tompo ka raha mahita izy dia iany mivavaka ataontsika tokoa Andriamanitra tsy mahita olona izy dia amaly amin'ny le firenena ny tompo mino fa vonina tsara isika androany amin'ny fontsika mantolo hivavaka ho an'ity firenena ity ndao hivavaka ry Andriamanitra io ndreto izay fiangonana kristianina ndreto ny olonao rehetra miray fo miray hevitra miaraka manao vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miantso anao zahay ho fampiaranay an'io teny zay efa novakina io anao fampiarana izahay ifona ho an'izao Madagasikara izao ho an'izao firenena malagasy zao na inona fahotana faharatsiny hitanao fa niainan'ny vahoaka malagasy dia amindra fo izahay rehetra Andriamanitra amindra fo izay rehetra ka ho tonga eto amin'ity firenena malagasy misana ity ny famonjena mahagaga avy any an-danitra ka tsy olo vitsy ihany no hitodika aminao Andriamanitra fa ny malagasy ray mantolo ary tsy mponina ihany no raisinao an-tanana fa ty Madagasikara ity mihitsy Andriamanitra manatena ny fahasoavanao lehibe hoe ho aminay izahay amin'izao ora amin'izao andro amin'izao taona anaovanay vavaka izao Madagasikara ne araka ireny teny efa nataonay ireny Madagasikara any Kristy ary Kristy any Madagasikara omenanao any dera sy niatsa ary ny voninahitra ary ity arety mandoza ity coronavirus zay efa nanao mission teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona lasa ka hatramin'izao dia didina amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy no famindrapon'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity dia tsy manan-kely anoy ny mission nitsony ty arety mandoza ity sotra raha eo tena ho ataonao zany ary efa afinay ny rano Jesosy ho amin'izao firenena malagasy ho amin'izao Madagasikara izao ho fiarovan-tenanay ary ho fandresena limetsina ho anay amin'izao taona diavinay izao tavavoaka amin'ny sarotra indrindrany ny firenenay sotra tompo halleluia amen mbola nahira anankiray sika aloha dia orina zay dia iroso amin'ny fandarana manaraka andraisantsika toka miraso mirary faherezana Halleluja dia andaontsika hiantso ny fanamasina amin'izao ora sy fotoana izao ny asan'ny fanamasina dia anatanteraka fanafana eto amin'ity Madagasikara misy atsika ity ne izy ka andaontsika hiaraka hira tompoko hiantso ny fanamasina Fanai masino etwa ewana chea nila situa seso yanau nuna nukachi
ni lalaku famijapu leibe Tea itanawa sinivuni na ichao arikiuni falebia sana Deume kwanau Israel chai Teidera naua Teidera naua Teidera naua Teidera naua Habifana imasino Etwa Ewana cheanilai Raisitua Seiso Yanau nuna nukachani Lalaku Fami jampu Leibe Tea itanawa Sinivuni na ichao Harikiuni falebia Zana Deume kwanau Israel chai Teidera naua Teidera naua Teidera naua Teidera naua Tea itanawa Sinivuni na ichao Arikiuni falebia Zana Deume kwanau Israel chai Teidera naua Teidera naua Teidera naua Teidera naua Ny filazana zay amafisiko amintsika rehetra dia isorana moa ny tompo zay fanta ny fiangonana kristianina fa dia misokatra ny varavaran'ny trano fiangonana dia mitondray zany ny fotoam-pivavahana zay tantiarantsika ho an'ny fiangonana refy eto Androndrakely dia misy fidirana indimy eto ny fidirana voalohany dia amin'ny enora maraina ny fidirana faharoa amin'ny valora maraina ny fidirana fahatelo amin'ny volora ny fidirana fahaefatra amin'ny 12 volora ary fidirana fahadimy farany dia amin'ny 2 ora tolakandro ka asaina ampanajana ampitiavana isika rehetra indrindra moa fa ianareo zay nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao tamin'ny alalan'ny fahitalavitra na YouTube na Facebook mba ho tonga faraka ilay toroteny fampianarana nentim-panompon'Andriamanitra teo tena zava-dehibe mihitsy ny fatokavana ety amin'ny tranon'Andriamanitra ny baiboly raha teo moa efa manamafy an'izany hoe aza mafoy ny fiaramiangona tahaka ny fanoan'olona sasany vahoaka ifanetana ifananatra ifanitsy satria efa tombotra ny andro tsy ho elentsony dia ho avy ny tompo ka ny fatokavana ty amin'ny trano fiangonana dia anisany manatsara teo mpanatsika ho fanomanantena ho amin'ny fiavian'i Jesosy zay zany tompoko no filazana nentina tamintsika tamin'ity androandroany ity amin'izao fotoana izao tsika dia amarana ny fotoam-pivavahana ka avy hatrany dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra lay nitondra ny teny'Andriamanitra teo ivavaka isotra ny tompo no mifahavitany zao fotoam-pivavahana izao sady irarisoa ho antsika tsiraray avy mba samy ho tain'Andriamanitra daholo.
eny tompoko faranantsika ny fotoana mivavaka fa tsy ndriko ihany hoe fiainana mpandresena ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana resiny miala amin'Andriamanitra. Noho izany mitsoro tsara, tongavy ianao raha mbola tsy tafiditra, tsara loatra miaraka amin'Andriamanitra, hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra avo indrindra, nafanay nanompo anao tamin'ity anio ity. Makasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra tanteraka teto, ianao no nita, ianao fanahy masina no niaraka taminay teto androany, ary misiako lehibe, nitondra fahasoavana be ho anay tsiraray avy tato anatin'ny fotoana, ary ireo izay nanaraka ihany koa. Makasitraka anao zay, ho anao ny voninahitra, ho anao ny tera, faly izay manana anao, manana izay manana anao. Makasitraka anao ry Andriamanitra eo, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Dia mirary soa anao ho feno fahasoavana be ho anisan'ireo lehilahy mahery, vehivavy maherin'Andriamanitra, ary tsy ala amin'Andriamanitra mandrakizay ny tompo hitatsika rehetra tompoko mandram-piona.